Ary agnisan'ny tena mampiavaka ahy amin'ny candidat rehetra dia izaho irak'Andriamanitra ray zay. Ary efa nampahafantarin' Jesosy ahy aby ny vahaolana hamahana ny firenena. Zay koa ny mampiavaka ahy koa zay. Ary izaho manana solution goavana indrindra fa resaka projet fanjakam-pisorona ty. Io zany agnisan'ny solutionko ary mampiavaka ahy. Satria le projetko zany tonga de nataoko ngeza be mihitsy ary vonona haharitra mandrakizay ary hiantoka ny vahoaka maimaim-poana. Tsy misy candidat mahasaky mijoro mihitsy hoe raha zaho lany filoham-pirenena homena sakafo bojo nareo, hihinam-bary bojo, hihinana laoky bojo, hatofana jirama bojo, coopérative automobile bojo, essence bojo, gasoil bojo, tsano bojo, fiainana jiaby bojo. Ay isy raha karaha zany. École bojo, mandeha tomobile Tananarivo anao, mandeha Majunga, mandeha Tamatave, Dego, Toliara bojo. Ia candidat hahavita an'izay. De hoy izy nareo hoe zany tsy sere zany, aia koa mahavitanao an'izany. Tena nanganako tanana, tena io Jehovahandriamanitra vavolombelo zany, vitako zany ary vonanao an'izany sa. Tena sere, vonanao an'izay sao. Zay mihitsy mahatonga zaho mizingizina eto aminareo fa mianaka tena miavaka mihitsy amin'ny candidat rehetra. Ary zaho mino fa zavatra vitako tsy ho vitan'ireo candidat reo mihitsy. Na eo hanilatsaka filoham-pirenenao zany tsy havita zavatra vitako. Ny projet ko anie amin'izao fotoana zao fa mipetrapetraka. Zaho zany tsy miandry hoe rehefa lany filoham-pirenena vao hanomboka le asako. Fa ny ahy zany amin'izao fotoana zao de fa namboly, niompy, efa nanangana hôpitaly, nanangana école, ary efa manomboka mividy coopérative zao inaniko zao mividy tômôbily maromaro, fa manangana coopérative de efa manomboka miaina bojo zao ny olo ato. Efa firy olo miaina bojo ato amiko ato amin'izao fotoana zao. Fa olo mandeha anjatonjatony efa ho arivo mahery. Ny olo velomiko efa bojo ny fiainana. Amintsika miresaky zao zany amintsika miresaky zao de fa betsaka ny olo fa miaina bojo atofako. Fa gratuit fiainana. Zay mahatonga zaho miteny aminareo tsy resaka ambava fotsiny aho, fa tena azo antoka, azo tsapaitanana mihitsy zavatra tena azo antoka, tsapaitanana zava-misy. Ka izay mahatonga zaho milaza aminareo zany hoe fidio marika tatandraza. Fa io ny solution vahaolana anafaka ny firenena. Ary tsy manao koboakam-bava, tsy manao teny fampanantenana pokaty, fa tena zavatra azo antoka réel, zavatra mari-pototra azo tsapaitana. Ary vonona anaovako fanekena iozonako etanatrehan'ny vahoaka fa tena sereny teny koa ary ho tanterahiko ny zavatra lazaiko rehefa lany filoham-pirenena. Eny na dia mbola tsy lany filoham-pirenena aza zaho de efa manomboka manatanteraka ny zavatra teneniko aho na dia ho lany na tsy ho lany aza efa tanterahiko ny projetko amin'izao fotoana zao. Sotra tompoko nagnaraka izay fandarana zay, makasitraka ndray.